Ramatoa Hery Daniel, mpitandrina ny fiangonana Refy France, no faly indray ankehitriny miarabanao izay miaino sy manaraka izao fandarana izao. Afaka niova ny fiainanao satria tena ompon'Andriamanitra ny tsy mibadika ny tantaram-piainanao amin'ny fahatsarana. Tena sitrapon'Andriamanitra ny tondra ny fiainanao amin'ny voninahitra mankamy ny voninahitra. Izany indrindra ny anton'izao fandarana izao, izarana aminao indray fahamarinana amonjy sy hanafaka anao ary anao fahagagana eo amin'ny fiainanao. Ao amin'ny Romanina 5:9 dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fony mbola mpanota isika, fony mbola ratsy isika, fony mbola nanita eo anatrehany isika, fony mbola nanao izay nampalahelo azy isika, dia fa nasehony azy ny fitiavany tamin'ny alalan'ny nanomezany an Jesosy Kristy ho zanany ho famonjena azy ianao. Lehibe zany fitiavan'Andriamanitra izany. Moa misy mahafoy va ny tsara indrindra ananany ho an'ny fahavalo, moa misy mahafoy va ny tsara indrindra ananany ho an'ny mpankahala, moa misy mahafoy va ny tsara indrindra ananany ho an'ny olona izay tsy tia. Tsy misy izany, fa Andriamanitra kosa te haneho marimarina ny halehibe ny fitiavany dia natony azy ianao fony isika mbola fahavalo ilay tsara indrindra izay nananany, ilay zanak'Andriamanitra ho famonjena izao tontolo izao. Zava-dehibe ny andrenisanao izany indray ankehitriny satria ao anatin'ny ady sy ao anatin'ny olana dia izany ny antsoantso ataon'ny fahavalo matetika hoe nafoy anao Andriamanitra, nandao anao Andriamanitra, nahoana ary ny tsy hitan'izao olana misy aminao izao, nahoana ary no avelany isy izao zava-misy eo aminao izao. Zavatra toy izany matetika no ampisamboadimboadian'ny fahavalo ao anatin'ny saitsika. Tiako anefa ny milaza aminao hoe fandrahonana sy fampitahorana ihany izany, fa ny teny izay tonga aminao anio kosa dia manafaka sy mamonjy anao araka ny nambarany ao amin'ny Jeremia 1:3 dia ny 9:7 dia hoy izy hoe fitiavana mandraka izay no itiavako anao ary izany mamparetako aminao ny famindram-poko, ny fisiny ny olana, ny fisiny zavatra nanahirana, ny fisiny zavatra nandiso fanantenana. Tsy midika akory hoe nafoy anao Andriamanitra na mandao anao Andriamanitra, fa izao tenin'Andriamanitra renesinao izao dia mampiseho aminao indray fa tena tianao Andriamanitra ary tsy mamelanao irery Andriamanitra. Ao amin'ny Isaia 7:7 dia ny 9:4 izy dia milaza hoe satria anao malala eo imasony sady be voninahitra anao tiny dia amonjy anao izy, anafaka anao izy, amany olanao izy. Tomonoko androany ny fivahan'ny olanao amin'ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny firotsahan'ny ny fitahiana rabola, ny fialan'ny fanaintainana sy ny aretina rehetra. Tomonoko aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany, raiso izany amin'izao fotoana izao, raiso ho anao izany fa avy amin'Andriamanitra famonjena ho anao. Ao amin'ny Jakoba 1:7 izy dia milaza hoe ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony, avy any amin'ny rainy fahazavana izay tsy misy fiovaovana. Fantatrao ve fa tsy misy fiovaovana ny fitiavan'Andriamanitra anao? Izany no anononako ankehitriny hoe tonga ao aminao ny zavatsoa, tonga ao aminao ny zavatra tanteraka rehetra, tonga ao aminao ny zavatra tsara rehetra satria avy any ambony izany, avy any amin'ny rainy fahazavana izany, avy any amin'ilay tsy misy fiovaovana izany. Raiso izany ankehitriny tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zavatsoa tonga ao atokantranonao, tonga ao amin'ny fiainanao, tonga eo amin'ny zanakao, tonga ao amin'ny taranakao, tonga ao amin'ny fidiram-bolanao, tonga ao amin'ny asanao. Mahitasa tsara zay mbola tsy nieritreretinao hatr'izay ianao raha mitady asa. Mahita tena fahagagana rabola zay mbola tsy nalovany fiainanao ianao raha ao anatin'ny tsy fahampiana. Izany no tononoko tanteraka eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao. Ary ny aretina kosa raha misy fanaintainana aminao ankehitriny, tononoko miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Manaiky izany ny aretina. Misaotra an'Andriamanitra isika fa nokapohina Jesosy Kristy itondrana ny aretintsika dia kapoka tamin'i Jesosy no fanasitranana ny aretina rehetra. Raiso androany ny fanasitranana, raiso androany ny fahagagana rabola, raiso androany ny fahombiazana amin'ny asan'Andriamanitra izay ataonao, raiso androany ny fahasalamana, raiso anao ny fivahan'ny olana, raiso anao ny fandresena manoloana ny fahavalo, raiso anao izany. Mombanao Andriamanitra, tsy mamelanao irery izy. Tahin'Andriamanitra indrindra ary tompoko mirary ianao mpandresy, mahery, hijoro, fikiro ny tenin'Andriamanitra izay norenesinao anio.